Malagasy paritandrazana amiko mahadiva ifarana sady ty taona 2024 ity fantatro ary tsapako tsara fa taona ray fanampony mbola nenantsika tanaty fahasahiranana ity taona ity nandritra zay eritaona latsaka kely nitorako ny firenena izay isan'andro isan'ora dia tsy nikatsaka afa-tsy ny lalana aingana indrindra mba atongava ny fiatsaram-piainana ho an'ny malagasy isan'ankonana ny tenako ekeko satria miariary toy ny tafika andrefa-tanàna fa mbola sahirana isika avy aminareo vahoaka ny fahefana eto am-pelantanako ka tsy azoko atao tompotrano miony ianareo nisafidy ara-politika sy ara-toekarena tsy mifanaraka amin'izay nilain'ny firenena mantsy no anisan'ny teraka krizy sy nandavo nositsika ka nahatonga izao fahantrana mampalahelo zao anisan'izany ohatra ny fampinerinaratra zay lovaitsika hatramin'izao tsy ho resin'izany anefisika fa ametraka foto-drafitrasa maharitra sy mafiorona ho an'ity firenena malalatsika ity ry malagasy paritandrazana amiko miara mahafantatra isika fa nandritra ny 5 taona naharetan'ny krizy dia nataony ny fianakaviam-be raisam-pirenena kilabao Madagasikara firenena mpamatsy vola fikambanana raisam-pirenena maro dia maro izay miara-miasa amintsika no anatin'izany hoe fianakaviam-be raisam-pirenena zany fipetra voalohany dia ny fizorana tamin'ny fifidianana manaja ny fitsipika demokratika vita izany eritaona lasa izay fa tsy hoe vita indray mpimaso niaraka tamin'izay vokatry ny safidinareo izay ny fankatoavana raisam-pirenena sy ny famitranam-pihavanana tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tsy vitan'ny fifampiresahana antarby sy antsoratra fotsiny ihany koa izany tsy maintsy ny fanatrehana fanazavana fandresen-dahatra izany no antony nandianako nitety ny vazantany efatra hanafainganana ny famitranam-pihavanana iraisam-pirenena ry malagasy paritandrazana amiko tsy fitity andehandeha fa adidy ho famerenana amin'ny laon'ny fepetra rehetra azahoantsika manarina ny firenena ho an'ilay fiatsaram-piainana isan'ankonana izay masoko sy katsahitsika miaraka no nanaovana an'izany famitranam-pihavanana tany velany no lara-pahamena tamin'ireny fotoana ireny volana maro vao vita izany fa ankehitriny kosa dia azoko lazaina fa mijovo sy miriry ampaimendrehana eo anivon'izao tontolo izao indray i Madagasikara niverina amin'ny laoniny ny asy ny tanindrazana iombonana ny porofo anankiray amin'izany dia ny nametrahany fivondronam-be ny tany mampiasa teny frantsay na ny francophonie ny fahatokisany amintsika handray ny fionana ny tampony amin'ny taona 1924 ny porofo tamin'ity volana desambra ity ihany koa dia ny fiverenan'ny AGOA ka ahafahan'ny orinasa afakaba malagasy manondrana indray ny vokatra ny États-Unis any Amerika amanalina amanitsy ny malagasy antenaitsika ahitasa amin'izany efa vita koa zao ny dikana fanampiny dia ny firosahan'ny fanampiana ara-bola anatin'ny kitapo-bolam-pirenena na ilay antsointsika hoe aide budgétaire zany hoe afaka manampy ny fampiodinana ny fampandehanan-draharaha amin'ny tokony ho izy amin'izay isika manomboka izao tsara zany isaorantsika ireo mpamatsy vola ireo saingy tiako ihany manamarika ny dikan'izany hoe 50 taona mahery atia aorinan'ny fahaleovan-tena mbola misy fiakinan-doha amin'ny any velany na dia ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny tanindrazana iombonantsika fotsiny azy tsy maintsy arenitsika miaraka sy miandalana izany
fa mba mahamenatra ihany. Matoky aho fa manana ny ampopo, ny finiavana sy ny loharano-karena anarenana izany isika rehefa tafapetraka ary voaro ny fandamina mpitorana samihafa mba ampitombo ny arikare-pirenena zay ho tsinjaraina ara-drary ny sitsiny amin'ny malagasy tsy vaky volo. Noho ny fitahin'Andriamanitra koa dia tamin'ity taon'ity no nivoaka voalohany ny solika mavesatry tsy miroro. Fantatrareo ary tiako ampafantarina anao vahoaka malagasy izany ankehitriny. Ilazako aminao fa maro ny asa vita fa goavana ny fanambina ataoko sy mbola tanterahantsika amin'ny ho avy. Ry malagasy mpiray tanindrazana amiko, mila kolotsaina vaovao ny fanarenana ny tanindrazana iombonana. Ny ombolon-drazantsika no milaza hoe zay tsy miady olombodo fa zay tovo fo mpamosavy ary loza ho an'izay iaviny ny fanafitohinana. Ny mpahalalina tany amin'ny fiarahamonina eny hatrany anaty fianakaviana azy ny fivakivakisana ara-kevitra teraka ny fotoan-tsarotra ny diavintsika nandritry ny 5 taona ary nateraka ny fahatrana rahateo koa. Maro ny ratra lalina tavela ao am-pony malagasy ka tsy maintsy sitranina ireny. Amin'ny maray aman-dreny ahy sy ao anatin'ny tena fitiava-tanindrazana no nandraisako adidy hitarika izany fihavanam-pirenena izany. Niarahanareo nahita ny sarinay 7 mirahala mianaka mpitondra fivavahana sy izay filoam-pirenena 5, ny fanometana, ny fanometoky fa miroso amin'ny fampihavanana sika izao satria ambony lavitra noho ny ampon'ny tsirairay ny soa iombonana ho an'ny firenena. Tenako manokana dia mino fa dingana manandanja iny ka ho tandrovana tahaka ny anak'Andriamaso. Mino sy manantena aho fa toy izany koa no nandraisan'ireo ny fanometanana rehetra aniny fionaniny. Tsy adidinay 7 mirahala mianaka irena nefa izany fihavanam-pirenena izany fa adiditsika rehetra ry malagasy mpiray tanindrazana amiko. Isika isam-paritra, isam-tanàna, isam-pianakaviana, isan'ankohonana dia samy mananjara biriky hampanjariana ny fihavanana. Ny herin-tsaitsika, ny herim-panahintsika ary ny fitiavantsika ny tanindrazana izay ao anatintsika dia tokony entintsika manontolo andravana ny efitrefitra mampisaraka sy mampifandrizotra fa hibanjinana kosa izay teraka ny soa iombonana. Koa aok'izay ny fampisaraham-bazana sy ny fampiadinana samy malagasy. Miantso anao aho hanohitra ny fanakorontanana amin'ny endriny maro, ny fifanalamba-raka sy ny fitsikeraana manimba ny fiarahamonina ary ny fanararaotana ny malagasy noho ny fahantrany entina anakorontanana. Ry malagasy mpiray tanindrazana amiko, efa miverina amin'ny laoniny izao ny fankatoavana Madagasikara hiriry indray sy hiara miasa amin'izao tontolo izao. Vory koa ankehitriny ny ankamaroany ny fepetra azona miroso amin'ny fanarenana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ny tenako manokana dia feno fanantenana amin'ny ho avin'ity firenena ity. Amin'ny ho avintsika malagasy mandova azy ary ampita azy amin'ny taranaka. Afaka andro vitsivitsy dia hosoritako mazava amintsika amin'ny atsipiriny kokoa ny vina sy ny lalakombana. Eto ampamaranina ny teniko anio dia averiko fa maray fotanteraka amintsika mbola anatin'ny fahasahiranana ny tenako. Mirary koa mba ho salama ny farofy ka hiaraka amin'ny isam-pianakaviana amarana anaty fifaliana sy fatonena ary famendrehana ity taona ity ary andray ao anaty fanantenana ny taom-baovao 2024.
samia ho tain'Andriamanitra isika tokoa.